Ny renivohitry faritry Menabe, babin'ny kandidà Hajo, fiantsenana makotrokotroka na raha naditongotra tinindray, nanomboka teny amin'ny seranam-piaramanidina namakivaky ny tanàna. Notro ny vahoaka sy ny mponina analikisy ato amin'ny tamin'izany sy avy amin'ny distrika rehetra ny faritra, nifanentana tamin'ny komity mpanohana, nanemitra ny arabe sy ny baoritra vahoaka ny Morondava, liana ihany ny kandidà Hajo ANDRIANAINARIVELO, hatrany amin'ny baoritra izay nanatanterahana ny fiaonana tamin'ny vahoaka ny Morondava. Tombony ho an'ny kandidà Hajo ANDRIANAINARIVELO raha mpitaina ny mpifaninana aminy, nefa nitantana nandritra fotoana maharitra ny tanàna ambanivohitra, fa indrindra nefa nahatanora mpandraraha azy ihany koa sy nahafantarana ny etahetany tany lavitra indrindra, tsy dia nahita mangirana loatra tamin'ny resaka fampandrosoana tahaka ny faritra Menabe. Tiroporofona aminareo fa azontsika atao tsara no mampandroso firenena, ary azontsika atao tsara ny mitsinjara ny volam-panjakana ho tombotsoan'ny vahoaka tsirairay avy. Raha izay mitateraka, tsy misy antony tsy hampandroso an'ity firenena ity, tsy misy antony tsy hahafoana ny tsy fandriam-pahalemana, tsy misy antony tsy hahafoana ny resaka kolokolo rehetrarehetra io, satria maninona tsy mando fahalemana ny olona, satria very asa ny mpiasa, tsy anasa ny tanora, tsy miditra ampianarana ny mpianatra, tsy voatsabo ny tsirairay avy dia mikorotana ny fiarahamonina, dia tonga ny tsy fandriam-pahalemana. Tsy misy vazaha eo, tsy misy vahiny tonga manao asandalo aty amintsika, tsika samy malagasy ro ihany no mifamono atoerana. Ezahana ampiadintsika, ezahana zarazaraisika, kanefa tsy mahasoa firenena zany. Fa ny fikaisakinatsika, ny ahafahan'ny faritra rehetrarehetra mandroso, ny ahafahan'ny komuna rehetrarehetra mandroso, ny ahafahan'ny fokotany rehetrarehetra mandroso, ary indrindra ny ahafahan'ny tokantrano rehetrarehetra mba mahita ny anjara masoandriny amin'ity firenena ity, zay no antoky ny fampihevanana antsika mitarika makany amin'ny fampandrosoana. Toerana manokana nanamarika ny kandidà ity faritra ity, efa mpitantana ny orinasa Pêcherie du Menabe, teto izy tamin'izany fotoana izany. Ankehitriny tsy misy intsony io orinasa io, ary mitaraina amin'ny tsy fananana asa ny tanora. Notsahiviny teto Morondava ihany koa ireo asa fampandrosoana ny masoa ny kandidà Hajo ANDRIANAINARIVELO teto amin'ity tanàna ity, na tamina tanora ny tantana orinasa azy tany aloha, na nandraikitra ny tanana ny sahana ny fampandrosoana mialoha ny maha-kandidà azy. Kandidà tsy mba manavakavaka ny kandidà Hajo ka mendrika hovidiana. Folo taona ny arahana ny asa izahay ka mahalala azy tsara aho. Ho kosa ny talen'ny fampielezan-kevitra Fienena Richard. Hitantsika ny raha nataony, maro ny ohatsy nirambesy ny zandrilahy vivanteo, ny raha vitany ta Morondava teto, ny raha vitany ta Menabe tatoy. Gasy aby tsika zao, tsy manavakavaky tsika Menabe, tsy manavakavaky koa Hajo ANDRIANAINARIVELO. Gasy io, olotsika io, tsy hamitaka tsika io. Ka hoy aho aminareo hoe 25 oktobra, filio tsobogno Hajo ANDRIANAINARIVELO, fidio tsombogno Hajo. Manao mahavelo atsika iaby rolahy. Nampatsihivy ny vahoaka ny Menabe teto fa kandidà tanora, nefa matitra ny kandidà Hajo ANDRIANAINARIVELO. Rehefa navita fianarana avy any ampita izy, dia tsy mba nibahana tao aminy ny fitadiavam-bola loatra, ka nody tany-drazana sy nidrotsaka ho ben'ny tanàna any ambanivohitra, ka lany ny telo tao ankadiny andrina.